Mbola faltafaraka amintsika ny tokantrano any izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy indray amin'ity sabotsy ity tompolasy tompofavy raha sendra tratranay mpisakafoana indray ianao amin'izao dia mirary ianao zao tomana sady manasanao ihany anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao somary avaka kely ny vaovaontsika amin'ity sabotsy ity satria izara roa isy ampany atolotra miainga avy eto amin'ny foibe ny televiziona malagasy eto anosy koatr'izay dia hiditra mivantana atao anatin'ny vaovaon-tsary ihany koa miainga avy any Morondava ny ekipa ny televiziona malagasy iresaka ny akon'ny festival Jeux de Menabe Connexion sy ny tontolon'ny fampandrosoana any toerana fa isataratsika ny fiarahana aloha amin'ity alina ity dia maresaka ny amin'ny faritra atsimo antsinanana iny satria mbola nahazo nako ny dia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika atao farafangana nanolotra moto misy 570 sy fiara tsy mataho-dalana ny filohan'ny fanavaozana tany an-toerana ary nitokana mpahandalana ihany koa ao anatin'ny fampandrosoany ny faritra atsimo antsinanana iny araka ny fampitambavaon'ny Angèle Zazafy-Bomsary sy Tahina Flavia. Moto maherin'ny zato gatigatra tsy mataho-dalana miisa enina no natolotry ny filohan'ny fanavaozana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana fampandehanatra raha ho an'ny asa-panjakana aty an-toerana ka nandritrizany ihany koa no nitokanany ny lalana mirefy 5.3 kilometatra izay fotodrafitra asa-panjakana tamin'ny alalan'ny projet PIC 3 tany anolotra nyity lalana ty 5.3 kilometatra misy pavé izy ty dia misy goudron ohatra nitazatsika zao dia ao amin'ny ministère ny santé zay isaorana ny ramatoa ministra zay miasa mafy koa izy io amizao nanolotra fiara Toyota Land Cruiser misa N zay hitatsika ato ny anina dia toy izao ny fizarana azy io ny ray ho an'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka ny ray Vangaindrano Vonrozo Midongy Atsimo Befotaka Atsimo dia ny ray eto farafangana zany hoe district zay zany izy enina dia ankoatran'izay misy moto 570 zay tazatsika eo ihany koa vaovao dia ho an'ny fitaliavam-paritra tsy matsinanana telo ho an'ny district ny farafangana 7 amby telopolo ho an'ny district ny Vangaindrano 4 amby 50 ho an'ny district ny Vonrozo enina ho an'ny district ny Midongy du Sud telo district ny Befotaka Sud 20 misy vitsivitsy reo satria efa nahazo tany aloha. Maniry ny tohizan'ny asa fanamboaran-dalana ny vahoaka aty amin'ny faritra atsimo antsinanana ka namaly avy hatrany Andriamatoa Filoha nandritra ny lahateniny. Dia zao Andriamatoa coordonnateur ny PIC zay isaorana anao fa noho ny asa zay nataonareo no nahatongavana amizao fa ny gasy tsy mety afa-po amin'ny raha raiky za moa fa niteny hoe tanàna ty mifoko fa teto ao ny asa tamin'ny 2003 ny fandehananay rehefa te handeha hitsangatsangana Andriamatoa Cordo dia mbo hitako aratsy ny lalana tamin'izay dia mbo izy diavoko ao io ohatra zany zay mba angatahana Andriamatoa Cordo raha mba vita ny fangatahana rehetra dia efa voarainay daholo nampanantena Andriamatoa Filoha mivady fa mbola hipody hamangy ny faritra atsimo antsinanana ka faly aoka izany ireo vahoaka. Fanandritsy ny fitsidiam-paritra nataon'ny filohan'ny fanavaozana iny ihany koa dia nitondra afatra telo momba ny fanabeazana olombanina tamin'ireo vahoaka ny filohan'ny fanavaozana nilazany mahazava-dehibe ny fanajana ny hira-pirenena sy ny afatra momba ny fitafy maha-malagasy ary ny fanehoana ny maha-mpiasa-panjakana ao anatin'ny birao fiasana. Rolie Fainimanana sy Dani Gino Harandriamandroso indray no mampity izay vaovao izay avy any farafangana. Dia nitondra afatra telo miendrika fanabeazana ho olombanina ny vahoaka teto Evatozavosoro sy ho an'ny vahoaka malagasy sy ankanavaka dia ny fiesika tao raha miredona ny hira-pirenena. Misy afatsy telo mampitako eto. Afatsy raiky voalohany raha vao maroko teo zay. Hira-pirenena io atsika malagasy.
igny ny ahafantarana ny Madagasikara ankoatsy ny sainam-pirenena na fa mandeha ivelany agny zahay tsy maintsy mandeha igny hiram-pirenena igny. Ity faritra tsy Moatsinana ty anisan'ny faritra tia tanindrazana satria no fa manao fety tsika 20 marsa dia misy toerana vitsivitsy tena miavaky. Misy raika ty amin'ny Atsimo-Atsinana teneniko zany. Saiko manakara vasa misy zay no tsy diso. Misy ao Moramanga, misy ao Mausoleo Antananarivo ary misy ao Manakara. Anisan'ny tia tanindrazana ty matoa misy zay anisan'ny niady tamin'ny vazaha nanjanaka atsika reo. Zany hoe raha tia tanindrazana zany tsika dia tiatsika ny sainam-pirenenantsika io, tiatsika koa hiram-pirenentsika io. Dia izao rehefa mba mandeha io hiram-pirenena io dia mba apetraho amin'ny fo eto etagna efitaho izahay agny atsimo zay atao eo amin'ny fo mba ampisehoatsika hoe agnatin'ny fotsika io hiram-pirenena malagasy io satria zay raha vao maroko teo maro tsy tonga ty ho le afatsy ny fanjakana hoe apetraka amin'ny fo eto le tagna no fa mandeha hiram-pirenena. Nampianariny teto ihany koa ny fomba fitafy maha-malagasy sy ny akazon-drazana rehefa tonga ny andro zoma. Ohatra ny tianaovako ty androany andro zoma dia mba samy manao zay akanjon-drazany zay mety amintsika isaky ny zoma. Hanamarihana zay fa tsika koa manana razantsika aby fa tsy hirehareha avao amin'ny fakanjon-drazan'olo i kostara io. Kostara io tsy raha ny hain-drazantsika io fa nindesin'ny vazaha io lahatany. Dia ny mahagaga io koa ny reharehatsika. Mba mirehareha manana akanjon-draza isaky ny zoma didim-panjakana namoaka an'izay dia mba manao akanjon-draza itsika rehetra. Fahatelo farany dia ny enanivon'ny birao mpanjakana sy ny hafatra ho an'ny mpiasa-mpanjakana rehetra. Ny hafatra fahatelo eto vao maharemarke vao mahita ary fa henoko izy io fa mbola misy birao mpanjakana any mbola misy sariny zay raika lahataloha zay. Endaho atsika rehetra mpiasa-mpanjakana ary handraisana fanapahan-kevitra io manomboka an'izao misy raha tokony hiova eto fa lasa hafa ny mipetraka any amin'ny birao mpanjakana any lavitra any ambanivohitra any. Isan'ny teny nanandanza nandritra ny fisidiana Andriamatoa Filoha ny fanavaozana ny Repoblika mivady taty amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana ireo. Fa akoatr'izay dia resaka lafim-baovao hafa isika ivory tsy ara-potoana ny anivony anten'ny miram-pirenena zany ireo somam-bahoaka manomboka amin'ny talata fa 9 ny volana aogositra izao nivoaka ny didim-panjakana manaiky azy ireo anatanteraka izany fivoriana izany zany hoe hanomboka amin'ny 12 maraina izay lanona mpamakafan'izay amin'ny talata ho avy izao ka misy volavolan-dalàna maromaro no hodinihana ao anatin'izany. Anisan'izany ohatra ny IF 016/2026 tamin'ny 2 jona fa 2024 anomezan-dalana ny fankatoavana ny fifanarahana fameno momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola amokarany anivon'ny vondrona fampandrosoana ny atsimon'ny Afrika na ny SADC izany. Ny IF 019/2026 tamin'ny 2 jona 2024 ifehezana ireo lahasa mifandraika amin'ny kilalao ara-bola sy ireo oron-draharaha mampilalao. Ny IF 038/2026 tamin'ny 2 jolay 2024 enti manova sy mameno ireo fepetra sasantsasany amin'ny lalàna. IF 96-029 tamin'ny 4 desambra 2027 novaina sy nofenon'ny lalàna. IF 20 tsipika aotra 30 tamin'ny 20 janoary 2027 anaovana sady akapoben'ny miaramila. Ny IF 039/2026 tamin'ny 17 jolay 2024 mikasika ny fampiasana azo antoka voaharo sy ampilaminana ny teknôlôjia nokleary eto Madagasikara. Akoatr'izay ihany koa ny IF 040/2026
tamin'ny 1 jolay 4 mikasika ny serasera elektronika sy ireo fotodrafitrasa nomerika ny IF042/2026 tamin'ny 7 jolay 4 anavaozana manontolo ny lalàna IF 2014 -aotra enina tamin'ny 7 jolay 4 mikasika ny ady amin'ny fandikan-dalàna anabaka ary farany ny IF aotra 3 bara 4 tamin'ny 4 aogositra 4 izay anomezan-dalana ny fankatoavana ny fifanerahan'ny firenena mikambana iajena amin'ny fandikan-dalàna anabaka antsoina hoe fifanarahany Hanoi Vietnam izany ny 15 oktobra taona 2022 izany. Amin'ny talata zany izay fivoriana tsy ara-potoan'izay fa anoizantsika ny vaovao iresaka vaovao ara-pahasalamana sika manoloana ny firongatry ny valana retina Ebola atsy amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo dia nandray fepetra entitra isorohana ny tsy idiran'izany eto Madagasikara ny gouvernemanta Malagasika namoaka naoty tambarana ny ministera misa 5 ao anatin'ny gouvernemanta Mamitina Rajaonarson amin'ny votoatin'izany dia ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ny amin'ny fidirana eto Madagasikara eo ihany koa ny toromarika tsy maintsy arahana ireo tompony andraikitra sy ny olona iantefan'izany fepetra rehetra izany efa nentsika tato anatin'ny vaovan-tsary ihany moa ny mahakasika ity fa tsara ny manamafy ny fampahafantarana mba hahafahandrehetra mandray fepetra misorohana ity arety mandoza ity tsy ho tafiditra eto amintsika Nalisorandriamantsindrono dia ampatsiahy izay amintsika. Ny mpandeha rehetra miditra eto Madagasikara dia tsy maintsy mameno ny taratasy fanambarana ara-pahasalamana alohan'ny fidinana ny seranana. Manambary izay fijanonana na fandalovana tany amin'ny firenena misy aretina Ebola nandritry ny 20 andro farany ary manaiky ny fanaraha-maso ara-pahasalamana hapetraka amin'ny fahatongavana, fizahana sy fanamarinana ireo atotan-taratasy, fandraisana ny maripana sy fizaham-pahasalamana raha ilaina. Izay olona rehetra ahitana soritra aretina mampiaya dia alefa vetrany any amin'ireo sampandraharaha mahefa araky ny torolalana nasionaly. Voarara vonjimaika ny fidiran'ireo teratany vahiny eto amin'ny tanin'i Madagasikara raha toka nijanona na nandalo tany amin'ireo firenena voakasiky ny aretina Ebola izy ireo tao anatin'ny 20 andro farany. Ny teratany malagasy, ireo teratany vahiny monina eto Madagasikara sy izay manana fahazondalana hiditra manan-kery ka avy amin'ireo firenena voakasika dia hiaran'ny fihiboana na fitokana monina mise en quarantaine mandritry ny 20 andro arahina fanaraha-maso ara-pahasalamana araky ny fomba fiasa manan-kery. Ireo fepetra ireo dia miatra ihany koa amin'ireo diplomaty sy ireo olona teratany vahiny miasa ao anatin'ny fikambanana na vondrona iraisam-pirenena tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny sarany rehetra mifandray amin'ny fitokana monina toy ny fandraisam-bahiny, ny sakafo, ny fitaterana ilaina mankany amin'ny toerana fitokana monina dia anjara sy andraikitry ilay olona voakasika. Ny fihiboana dia atao amin'ny toerana efa voatondro mialoha na amin'ny toerana hafa nahazona alalana sy voaharo araky ny lamina napetraka ireo tompona andraikitra mahefa. Ireo olona ao anatin'ny fihiboana dia tsy maintsy manaraka amin'ny antsipiriny ny lamina sy ny toromarika ara-pahasalamana napetraka nomen'ireo tompona andraikitra mahefa araky ny fomba fiasa manan-kery. Ireo olona anatin'ny fihiboana dia mananjo ahazo ny taratasy fanamarinana ara-pitsaboana sy taratasy fanamarinana fiandohana sy fiafaran'ny fitokanana. Ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana no rafitra ara-panjakana, tompon'antoka sy miandraikitra ny fanomezana ireo taratasy fanamarinana ireo izay manan-kery manoloana ny rehetra. Miato vonjimaika avokoa ny fandehanana sy na fivoahana mankany amin'ireo firenena voakasiky ny aretina Ebola. Ny kompania ampitanterana anabakabaka sy an-dranomasina dia manana adidy mampahafantatra ary mandefa amin'ny sampandraharaha misahana ny fiarovana sy amin'ireo tompona andraikitra misahana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana eny amin'ny sistany, ny lisitra feniny ny mpandeha, ny mpanamory sy ireo ekipa miaraka aminy mialoha ny fiantsonana na fahatongavana. Ireo kompania ampitanterana ireo ihany koa no miantoka ny fampahafantarana ny mpandeha momba ny fepetra ara-pahasalamana ampiarina sy ny fizarana ny takelaka fanambarana fahasalamana izay hosoloana miandalana amin'ny rafitra fanambarana fahasalamana nomerika raha vantany vao miatra izany.
ny fandikan'ireo fipetra voalaza ato amin'ity noty ity na ny fanambarana diso dia hiaran'ny sazy araka ny didy amandalana manan-kery. Ireo mpisehatra rehetra sy ireo tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny vavahady fidirana amin'ny sisitany, ireo toerana fitokanana ny faritra sy distrika sy ireo sampandrara rehetra voakasika dia miantsoroka samy manatontosa araka ny andraiky ny avy ny fanatanterahana ity noty ity. Marihana moa zany fa tsy mbola misy valanaretina Ebola akory eto amintsika fa fepetra fisoroana ireny amafisina ireny fa iresaka vaovao mahakasika ny jono isika miroso amin'ny fanavaozana ny tontolon'ny jono sy ny famokarana anaty rano. Ny ministera tompony andraikitra amin'izao fotoana izao ka mamolavola fehezan-dalàna moderna maharitra ary afaka mamala ny filan'ny sehatra hatramin'ny 10 taona ho avy sady mifanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavin'ny Madagasikara. Tahilo Tolo-Janahary no iresaka amintsika misimisy kokoa mahakasika izy votoatin'izay amin'ny sany Joelson Japara. Manodidina ny 200 miliara ariary isan-taona ny vola hiditra ao anaty kitapom-bolam-panjakana avy amin'ny sehatry ny jony sy ny fampamokarana anaty rano, hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny jony sy ny toekarena manga. Hazan-drano manodidina ny 3 hetsy taona isan-taona araka izany no tratrarina ka havadika vola io raha toa ka 4 sy 1 hetsy taona isan-taona no vokatra amin'izao fotoana izao. Tegna anisan'ny manimba vokotra zegny fisian'ny déchets plastique agnaty rano na ny engins perdus zegny na ratoviry agnaty ranomasina mipetraka amin'ny resify regny, anisan'ny mpamono laoko koa zegny izy igny ka na tsapo moa zay tamin'ny fédération de pêche Tamatavy zany hoe allo diovagna ranomasina ity esorigna regny fatifatina rato regny. Raha ataoko ohatra fogna zany efa bebe ny laoko andeha ilainay zegny ny laoko maty ny fatina rato agnaty ranomasina regny. Ho fanatratrarana ny tanjon'ny ministera io dia nampitovy ny tany dokanga tamin'ireo mpiantsehatra voakasika ity sy ampiarina ity tamin'ny alalan'izao atrikasa fikaonan-doam-paritra izao ny ministeran'ny jony sy ny toekarena manga. Ny olana moa zany ataoko hoe noho ny fivoarana na teo amin'ny pratika zay sy ny zava-misy dia hita hoe fa tsy mamaly an'izay zava-misy amin'izao ny lalàna misy atsika. Dia eo koa an'ireo ataoko hoe fifanarahana raisam-pirenena zay raisin'ny Madagasikara, idiran'ny Madagasikara dia mila mijery an'izay tsika zany dia miezaka mijery lavitra ary anatin'ny fanavaozana koa tsika zao dia miezaka koa mamaly ny vina izay mipetraka ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara. Ahafahantsika anavao indray sananantsika fehezan-dalàna izay ho ampiasaina ao anatin'ny 20 sy 30 taona manenatra amin'ny 50 taona manaraka indray mba hiantoka ny fampandrosoan'i Madagasikara ary koa hiantoka an'ireo asa mifanandraika amin'izay jono sy ny fampamokarana miaty rano izay eto Madagasikara. Tsy haina fifandrifin-dahatra tena ty fotoana zao no ataontsika kion-dalana anankiray hipetrahan'ny ministera, hipetrahan'ireo mpisehatra rehetra mba hijerentsika no avy ho an'i Madagasikara. Noho izany zava-dehibe ny fanavaozana ataon'ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny fametrahana ny mangaraharany amin'ny fitantanan-draharaha eo anivony ity sy ampiariana ity. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny ady amin'ny jony tsy ara-dalàna ary ny fanamorana ireo dingana ara-pitantanana amin'ny fiompiana anaty rano. Ho amafisina ihany koa ny rafitra momba ny fanaraha-maso ny ara-pahasalamana ireo vokatra sy ny fahasalamana ireo zava-mananaina anaty rano, indrindra fa amin'ny alalan'ny biosécurité. Zava-misy ny tanjom-bahateny amin'izao oro izao vao minitra vitsy teo moa zany rano marimarina kokoa mahakasika ny famatsiana herinaratra dia nitrangana firehetana ny eo amin'ny jirama Tanjombato. Vokatra izay dia voaterina ato aloha ny famatsiana herinaratra amin'ny tanàna manodidina iny mba hisoroana ny fitaran'ny afo sy ny mety loza mety hitranga teraka izany ka efa tonga eny toerana moa amin'izao fotoana izao ny mpamonjy voina mamono aingana ny afo ka vantany vao maty izay afo izay ary tsy misy loza atahorana intsony dia averina amin'ny laonina izay herinaratra izay ho an'ny eny Tanjombato sy ny manodidina izany araka ny fampitambavao izay voarainay izao fa no izantsika ny vaovao dia resaka mahakasika ny toetrandro isika mafisina ny politika pirenena momba ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara
i Madagasikara raha teo dia anisan'ireo firenena tena marefo amin'ny fiantraikany fivantoetrandro efa niaraha malalatra amin'izay zany ka manoloan'izay indrindra dia nisy ny dinika nasionaly ny antsoina ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny ady amin'izay fivantoetrandro izay tafiditra ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe albatros izay eo ambany fehin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izy tsika i Priskara Kodonandrasana sy Andry Rajaonarivao ny tatitra amintsika ny momba izay. Rivo-doza mihamafy sy mahery vaika tondra-drano mateti-piavy tsy filatsahan'ny orana araky ny tokony ho izy ahitany fiakaran'ny ranomasina ary fahasimbany ny rovoary izay misy fiantraikany goavana amin'ny fivelomam-ponina amin'ireo faritra tena voakasika tsy fanjari-tsakafo tsy fahampiany ny rano fisotro madio ary olana ara-pahasalamana izay rehetra izay no vokatry ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara raha teo sokajiny anisan'ny firenena tena marefo amin'izay fiovan'ny toetrandro izay afahana miatrika izany dia mila manamafy ny politika pirenena hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara ka nampionina mandritra ny 2 andro eto andrenivohitra ireo mpisehatra amin'izany ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izany eo ambany fitarihan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy natambatra ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe albatros. Tetikasa albatros fantatra ny fiantsaikan'ny fiovaovan'ny toetrandro izay misy iainantsika amin'izao fotoana izao izay indrindra no antony fisian'ilay projet hanamafy an'ilay ataontsika hoe fitaovana hoentina hiadiana amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay mifototra indrindra amin'ny alalan'ny fikarohana mba ahafahana manatsara ny sehatra hiadiana amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay dia ny tetikasa ty manampy be amin'ny fitaovana hoentin'ny ministera ao anatin'izay politika hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Zavatra iarahantsika mijery eto hoe ohatra ny ahoana ny fifandraisan'ny fiarahamonina ny toetrandro ary ny voary izany hoe ny ekosistema zany rehefa fantatra antsika mazava zay ao anatin'ny fanadihadiana ao anatin'ny fikarohana zay atao tsara mariana araka ny voalaza teo 80 ny isan'ny mpiara-mombina antoka atao anatin'ny tetikasa albatros ny akabetsahan'ireo dia université daholo any Europa ozy izy teo sy aty Afrika rehefa fantatra mazava tsara ozy izy ateo ny fifandraisan'ny toetrandro ny ekosistema ary ny fiarahamonina dia izay no andeha mohantsika fitaovana hoentina hiatrika ny fiovan'ny toetrandro. Anjaran'ireo mpanapa-kevitra politika araka izany no niona tamin'ireo mpikaroka mpiara-miombona antoka ary ireo avy amin'ny université tamin'ny ity andro voalohany ity. Makany amin'ny fotony ny tena politika mpanjakana amin'izao dia ity fitaovana izay hovokarina aoriana ny fifampiresahana nataoko amin'ny farangotsosina dialogue national ty ny fitaovana hovokarina eto ny politika hovokarina eto dia mitodika bebe koa amin'ny fanabeazana totodika bebe koa amin'ny fanomezana ireo tosika amin'ireo toerana rehetrarehetra izay lara-pahamehana misetra an'izany fiovahan-toetrandro zany ka ny ministera dia misaotra ary makasitraka izao fiarana miresaka fiarana fanakalo hevitra satria anisan'ny andro lehibe ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana ny fahafahatsika manana fitaovana manaraka ny toetrandro manaraka ny volotany ary mifandray. Ny fampandraisana anjara n'ireo mpanapa-kevitra politika dia ahafahana manamora ny fampiarana izay hevitra tapaka ao anatin'ny politika pirenena momba ny fiovaovan'ny toetrandro itoy amin'ny fionana amin'ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny sehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa ity fionana ity. Fa sehatra iray nataony mezana lanja ny tontolon'ny fandrarana sy ny fampanananasa ny tsena be antsoina hoe inko izay nitaterana tetsy amin'ny tokotanin'ny kianjan'ny Barimamasina. Ministera maromaro sy sehatra tsy miankina no mikarakara izay hetsika izay tafiditra ao anatin'ny pakiady fampanananasa ny tanora no tanjona ao anatin'izany araka ny tatra maritra Marcotsy Stéphane Alphonse.
3 andro natao hifanantona ny mpandraraha, ny mampiasa vola, ny mpanjifa, ny tanora sy ny olon-drehetra ny tsenabe Inco. Fotoana natao hanomezana lanja ny fampanananasa sy ny fampiroboroboana ny sehatra ara-barotra sy ny indostria ary ny sehatra tsy miankina. Ministera maromaro no miara-misalahy amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana dia ny azony ny tanora asa mendrika. Isika zao amin'ny fanavozana an'izay politika nasional ny fampanananasa zay ka tsy ny ministera irery no tomponantoka fa ny ministera rehetra ary tsy mijanona amin'ny tomponandraikitra amin'ny firenena ihany fa ny sehatra tsy miankina ny fiarahamon'ny firenena, ny fikambanana maro lafy, indrindra fa ny tanora ireo no miara-mikaondo mamolavola ny politika io. Tsy mijanona amin'izay hoe politika voasoratra zay fa araina asa mitondra hantsara biriky amin'ny fampanananasa ny olona zay sy tafiditra amin'izay tontolo ny asa zay ny hetsika toy-tony ary sy zao ihany fa mialohan'ny ty hetsika ty dia misy ihany koa ny fanofanana satria tsy afaka hifanena eto zany ny tolotra sy ny mpinady amin'izay asa zay raha tsy nahazo fiofanana mamaly ny filan'ny mpampiasa ny olona zay mitady asa ary sy ny fiofanana ihany fa ny fianarana ihany koa satria ny fianarana dia azahoana mary pahaizana na diplôma ho isika fa ny fiofanana kosa dia manampy an'izay fianarana zay. Mandritra ny tsenabe Inco dia misy ny fandraisana mpiasa mivantana na ny recrutement direct. Fanotra ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Vaovao any Antsiranana indray afaka indray ireo mpivarotra izay nafindra toerana nandritra ny 3 taona noho ny fanamboarana natao ny tsenan'ny bazary kely any Antsiranana amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy io satria vita ny foto-drafitr'asa ary notokana andreo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta araka ny famitambavao ny anjara solitena an-televiziona malagasy any Antsiranana. Iray tamin'ireo foto-drafitr'asa lehibe ny tontosaina tao anatin'ny tetikasa programme d'appui et de développement des villes d'équilibre PADEV 1 teto Antsiranana ny fanamboarana ity tsenany bazary kely ity. Tsena mahazaka mpivarotra 740 ahitana foto-drafitr'asa 9 sy fampitaovana isan-karazany izay mitetim-bidy hatrany amin'ny €4.9 famatsiam-bola ny AFD na ny Agence Française de Développement. 24 février 2016 ny vinavinana nananatsika ity bazary kely ity. Folo taona zio le 20 2026 izy vita io zay malabravo izahay eto tamin'ny tanàna Antsirana fanavozana marina izy ity ka tsy zegny za tsy mikabary eto. Fazavozana marina izy ity fôtony tsy seny ny sakasakana nanamboarina izy ity raha ny mpidianako zay nandeha mahitsy zay fanavozana jery mahay raha manjary ho an'ny vahoaka. Tsy mijanona hatreo ny fanajariana ny tanànany Antsiranana amin'ny alalan'ny fananganana ireo foto-drafitr'asa maro takia ny tanàn-dehibe ankehitriny. Nampahafantarina mpabe maso teto ny fitohizan'ny tetikasa PADEV 2 izay hitondra fanavozana ho an'ny commune Ambonivohitry Antsiranana. Tetaloha 27 millions d'euros. Fa nimazany vatsirazanay fa tsy voavoaty miady zanay tamin'ny filanfanavozana ka ho lasa 42 millions d'euros ny financement io. Ankoatra ny fitokanana izao foto-drafitr'asa tsena izao dia nisy ihany koa ny fizarana titre faobe 200 isa ho an'ny mponina eto Antsiranana voalohany sy Antsiranana faharoa.
resaka vaovao mandinina ny fanomanana ny fifidianantsika ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ny faha-efatra amby roapolo volana novambra ny fe-potoana farany anatanterahana izany amin'izao fotoana izao dia miroso ny fanatanterahana izay asa izay ary misy ny lamina manokana napetraka ny anivon'ny fokontany eny ka nanao fanadihadiana manokana ny jery ny fomba fiasa azy izay fizotran'izay teny anivon'ny fokontany teny ny mpanao gazety ny televiziona malagasy Jean Dimily Salama ka anisany nojereny manokana ohatra ny fomba fiasa tetsy amin'ny fokontany nandre fanambojana ary raha ny hita dia vinavina ny izany fokontany izany dia hofitaina amin'ny volana septambra ny fandrafetana ny lisitra mifidy raha ny taremarika azy teny atoerana dia hatrany amin'ny olona 100 isan'andro no voarakitra ao anatin'izay lisitry ny mpifidy izay rahantsika ary ny fanadihadiana. Aperinasa tanteraka ireo voameray fotony misahana ny fanisana ny mpifidy na ny CLRE manao ny fanavaozana manontolo ny fandragetana ny lisam-pifidianana eto amin'ny fokontany nandre fanambojana ary. Misy ny manantona mivantana eto amin'ny biro pokotany ary misy ihany koa ireo mpiandraikitra midina mitsidika isan-tokantrano ary mizara ekipa roravy izy ireo amin'izany. Mavita eo amin'ny 10 eo raha fitambaranay anankiroa satria miboky anankiray misy isany 25. Karapanondry moa zany no ilaina satria ilay izy resaka fifidianana. Raha misy anankidimy ohatra ilay olona amin'ilay tokantrano kanefa tsy tratranay daholo ny olona dia raha misy anankiray zany ohatra ao dia manana ilay karapanondro dia afaka olona ray manatrika io no manao soni satria mila soni ilay izy rehefa vita. Ilay boky misy sosiny anankitelo. Ny anankiray mijanona ao amin'ny seni dia ndray ao amin'ny fokontany ary ny sosiny iray miloko maitsomaitso mijanona ho an'ny olona manolotra anarana. Ho an'ny 3 andray fanambojana hatrany dia nametraka lamina vaovao ireo mpiandraikitra anamorana ny fanamboarana ny asa. Araka ny tatitra voaraiko dia mifotra tsara ny asa. Nisy raha teo moa ny fandaminana amin'ny lamina asa izay nataony zareo tafiditra ao anatin'izany ny fiasana ny fanatanterahana ny asa na tsy ao anatin'ny andro fiasana raha ny sabotsy ny alahady izany. Eny na dia miteny arany zareo hoe amin'ny fito izay ny tratranareo dia miverina ry zareo ny amin'ny fito manatanteraka izany. Dia efa misy cahier de remarque izay manaraka ny zareo eny. Marina fa ny asa sosialy toy ny asa fanadiovana sy fidiovana no tena endraketan'ny fokontany. Efa nisy ny dingana vita teo amin'ny fanadiovana ny tanàna. Eo ihany koa ny fanomezana ireo antotan-taratasy tena ilain'ny mponina toy ny fanamarina ponenana sy ny fanamarina pahavelomana ary eo maro hafa mbola andraikitra ny fokontany ihany koa ny lafiny fandriampahalemana. Tao anatin'ny volana iray niverenan'ny andromasom-pokon'olona dia efa nisy ny vokatra azo fanamby lehibe ny hisian'ny fanavaozana amin'ny pakety fotony fampandrosoana ny Madagasikara. Fa manoloana ny toedrara eto amin'ny firenena dia nitondra fanehoan-keviny manokana ny vovonana diovy i Madagasikara ary mitahaka ny fandravana androm-panjakana izy ireo sy ny siny dialogue politika ahafahana mametraka ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena. Araka izao hitaterany Mira Indrianjafy sy Shakirako Tomangazy izao. Iza mitahaka ny andravana ireo androm-panjakana rehetra miankina amin'ny Repoblika Fahaefatra ny vovonana diovy Madagasikara ka ao anatin'izany ny antenimieram-pirenena. Bureau permanent fotsiny ao no ravana koa raha ireritreitra ny Assemblée nationale fa ilay androm-panjakana Assemblée nationale mihitsy aloha ny ravana daholo ny mpikambanao aminy. Ny antony dia tsy mireprésente tsony ny opinion politique ny vahoaka malagasy eto amin'ny firenena ny olona représentant anatin'ny Assemblée nationale. Fa mbola foto-kevitra sy fotom-pisainana tamin'ny andron'ny Andro Rajoelina no misy ao. Ka na ivadibadika ary zareo na iova groupement inany anao tsy miova fa foto-kevitra atao dia foto-kevitra Irmara, Mapara sy ny sisa TGV TIM izay ihany ao. Mangataka ny siny rafitra vaovao sy isiny dialogue politika ny vovonana diovy Madagasikara ary mangataka ny iona manokana amin'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrianirina.
izay ny vaovao politika fa ivadika vaovao mahakasika ny lafiny ara-tsosialy sika nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny vonjelongo andiany faharoa ny faritra fidifinanika tao amin'ny renivohitry Manakara no nanomboana izany tamin'ireo fokontany miisa 20 ary fianakaviana hatrany amin'ny 120 manana zaza marefo hiarany tsy fanjarian-tsakafo mitarazo ka latsaky ny 5 taona no nisitraka izay tosika izay araka ny fampitam-baovao ny Ketary Village ay any toerana amin'izao fotoana izao miara-managny mavao amin'ny Rokira Tianjanary sy Eric Didier. Raha hoan'ny faritra fidifinaany dia miseho isa-taona ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona rehefa volana aprily hatramin'ny volana Mey. Vokatry ny fiovan'ny toetrandro raha tamin'ity taona ity dia tafiakatra 5 isan-jato ny tranga. Atao hoe période de soudure moa ilazana anazy amin'igny moa zany mbola vao mamboly zany ny mpamboly dia amin'igny zany ny fotoana tena ahitana hoe misy fiakaran'ny tany tsy fanjarian-sakafo. Dia ankoatran'izay koa moa zany ny tany tsy fanjarian-sakafo koa zany dia miankina koa amin'ny toetrandro aty amintsika aty amin'ny faritra fitovinany aty. Fa tao ao zay moa zany azo lazaina hoe lamina zany tamintsika taty fa tamin'ny nisiany nandalovan'ny cyclone regny zany zao regny zany tena agnisan'ny antony mampiakatra an'le tany tsy fanjarian-sakafo. Noho izay dia tafiditra anatin'ilay hetsika vonjelongo andiany faharoa fitovinany nojerena manokana ireo zaza marefo latsaky ny 5 taona. Mariana eto ny zaza mamina sy zaza masy any zany mahazo fitsaka amazy io. Any amin'ny terrain any moa zany efa misy ekipa izay efa mijery an'io misy agent communautaire izay agent communautaire any samy ORN sy ny any santé ase moa zany filazana azy ny fitambarana azy fa tsara ihany moa izy no mazavaina. Dia izay zany no mijery an'ilay zaza mamina sy zaza masy. Misy 120 ireo mpisitraka teto amin'ny Manakara renivohitra nanomboana ny hetsika vonjelongo andiany faharoa aty amin'ny faritra fitovinany ka fokontany misy 20 no nisitraka fanampiana vary milanja 7 taona. Hetsika ara-tsosialy tahaka izay ihany koa ny entina nanampiana ireo olona marefo sy ireo olona manana toe-tena variry ary ireo fikambanam-behivavy no natao tao amin'ny commune Miarinarivo any amin'ny faritra Itasy iny izay notarihiny amin'ny Sinipona sy ny firaisan-kina omaly. Tany Priskara Kotonandrasana sy Andra Jonarvao nanangina izay vaovao izay. Andray tanana manokana ny fiainan'ireo olona manana toe-tena varira ampianatra ao amin'ny Université any Itasy ny Ministeran'ny Mponina sy ny Firaisan-kina. Io ny fantatra nandritra ny hetsika ara-tsosialy nataon'ny Ministeran'ny Mponina sy ny Firaisan-kina ateto amin'ny tokotany malalaky ny commune Miarinarivo ho fitsinjovana manokana ireo avondron'olona marefo ka anisan'izany ireo zokiolona miisa hatrany amin'ny 20 sy 700 ateo ihany koa ireo olona manana fahasembana na miisa 12 ary ireo fikambanam-behivavy sy ireo olona manana toe-tena variry. Izy ireo izay nahazo tantsorika toy ny fitaovana entina manamora ny fivezivezena, fanampiana ara-tsakafo, fitaovana entina miary toy ny milina fanjairana ary lamba firakotra sy kojakoja ilaina ao an-tokantrano. Filohan'ny fanavaozana eo koa ny Prime Ministre naniraka ny tenanay hijery maha-olona. Ao ianareo zokiolona izay tsy adino satria ianareo no loharam-pahendrena tsy azo atao atsisim-bala. Ka tonga izahay mitondra izay tsy rambony tananay anareo ka raiso am-pitiavana satria efa manao izay vitany fitondram-panjakana amin'izao hetsika izao satria haitsika koa fa manerana ny Madagasikara ny hetsika ho tanterahana amin'ny fijerena ny maha-olona. Anisan'ny nampihetsi-pony maro nandritra ity hetsika ity ka nampirahina ny rehetra hanampy azy ny fampisehoana nataon'ny Clarisy izay tsy misy tanana. Nilaza ny andray tanana manokana ny fanampiana ny Clarisy moa ny Ministeran'ny Mponina sy ny Firaisan-kina.
izay ny mahakasika ny vaovao ara-tsosialy fa ireto vaovao entina amintsika manaraka ireto indray dia resaka ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny fivoarany teknôlôjia anisan'ny teknôlôjia ahafahany solosaina sy ny milina makatahaka ny farany hitatsain'ny olombelona sy ny fahavitana mamahaolana ny iana ny intelligence artificielle ilotsaina voatr'olombelona ihany koa isika tao anatin'ny taona vitsivitsy izay ny fivoarana sy ny fampiarana ny teknôlôjia dia nandroso tamina hafainganam-pandeha farany izay aingana ka tonga amin'ny fotoana mamety azy ny université vaovao natsangana ao amin'ny commune Talatamaty izay mampiofana mikasika ny tontolon'ny informatika ary maro ny tolotra asa azo avy amin'izany araka ny fanangonana vaovao ny meva-bodo arivony sy firaritsana. Mihamaro ny olona mianatra sy mampiasa ary misehatra amin'ny ilotsaina artifisialy antsoina matetika hoe intelligence artificielle teknôlôjia ahafahany solosaina sy milina makatahaka ny farany hitatsain'ny olombelona sy ny fahavitana mamahaolana izy io. Saika mirona amin'ny fandalinana bebe kokoa amin'ny fifehezana ny informatika sy ny IA izay ny akamaroan'ny tanora satria maro tolotra asa azo avy aminy raha voafehy. Manofana mpianatra mikasika izany indrindra ny université faharoa miorina eto amin'ny commune Talatamaty izy io ary tanteraka ilay hoe université manantona vahoaka. Tena moa isan'ny mahatsapa mihitsy fony andro teny Ankatso dia mandeha maraina dia hariva vao mody dia mitondra sakafo kely amin'ny boaty ka tsy ho an'ny Talatamaty irery manokana nefa izay tontolo izay fa indrindra ho an'ny commune manodidina ihany koa enina dia district Ambohidratrimo ilay manontolo. Mifandray ny fampianarana sy ny fitantanana ny toe-karem-pirenena tafiditra amin'izany ny fanohanana ny indostria saingy tokony manomana teti-bola betsaka ho amin'ny fampianarana fanjakana sy mba ahafahampandrarà manomana fandrarana mba abetsaka ny tolotra asa. Tena olana amin'izy io dia ny université rehetrarehetra zany raha izaho zany dia tokony miditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna zany hoe mangataka ny habilitation mba ahafahany mamoaka diplôme ara-dalàna satria tsy natao hitadiavam-bola natao business ozy tsika ny fanokafana université satria lasa manara ohatra n'ilay mpianatra indray izay tsy ampy ny any amin'ny fampianarana mpanjakana dia makaty amin'ny sehatry ny privé kanefa raha ty amin'ny privé rehefa tsaraina sy atao manara-dalàna tsara dia mpianatra manara-dalàna sy manana ny faripahaizana ilaina no avoakany amin'ny privé. Sampam-piofarana efatra lehibe no hita ato amin'ity université eto Talatamaty ity. Anisan'izany ny économie de développement, eo ihany koa ny informatika izay ahitana tolotra asa toy ny développeur web, logiciel ary ingénieur IA. Eo ihany koa ny gestion et administration d'entreprise izay mamorona olona manana fahaizana hitondra toeram-piasana. Samy mandray anjara amin'izay famolavolana ny tanora izay moa zany na ny université tsy miankina na ny miankina amin'ny fanjakana ka ho an'ny miankina amin'ny fanjakana ihany koa araka ny vina ny fitonam-panjakana fanavaozana izay manome lanja ny mpianatra malagasy sy ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony dia mezaka foana ny fanjakana mamaly ireo filana fototra ho an'ny mpianatra mba hanomezana azy ireo tontolo iainana madio sy milamina ka ho fitohizan'izany asa fanatsarana ny fototra-afitrasany amin'ny université dia nanomboka ny fanarenana ny trano fitiovana sy ny fivoahana amin'ny blog ditra Ankatsoain zany mandray tanana ny fanatanterana ny asa rehetra mikasika izany ny fiadidina ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara ary etoy amin'ireo trano fonenan'ny mpianatra mandidina izany anjeran'ny fanombohan'ny asa teny toerana moa ny délégation ny ministère ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa niaraka tamin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny université n'Antananarivo ny coordonnateur national du centre national des œuvres universitaires na ny konoa izany arahintsika ny fanampanazavana hoentin'ny taleny kabinetra ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny docteur Ramaefaso Barbin. Anisan'ny antony na tonga fitakina ny atao hoe filana fototra toy izany ihany koa ny famahana olana sy ny endrika entina manavao ny ety amin'ny campus universitaire dia atomboka amin'ny filana fototra mahaolona ihany koa. Izay no ahitanan'izao fanarenana ny toeram-pivoahana sy ny toeram-pidiovana ho an'ny mpianatra aty amin'ny campus Ankatsoain izao. Avy amin'ny fiadidinan'ny Republika moa izy ty
ary efa izay ihany koa nitolotra natao azy ireo. Tsy mijanona eto Ankadisoa ny asa fa hitohy amin'ireo cité universitaire sasany izay manodidina ety. Fanarenana aloha izao no tena atao fa tsy misakana velively ny fananganana vaovao izay samy efa ao anatin'ny tetikasa avokoa. Ka ny nataontsika androany dia ny fanarenana ary atolotra ampanajana sy ampitiavana ny andraisan'ny mpianatra azy amin'ny fotoana ampiasany azy ary arahany ny fikojakojana sy toromarika ho amin'izany. Mbola tontolon'ny fampianarana ambony ihany fa ho an'ireo manao fampianarana ampitain-davitra dia miroso amin'ny hetsika antsoina hoe Discovery Days Tour ny CNTMA dia amin'izao fotoan'izao. Izy ity izay paikady iray natao ionana mivantana amin'ny vahoaka ho fampahafantarana ny fanavaozana natao teo anivon'ny sekoly ambaratonga ambony ampitain-davitra miankina amin'ny fanjakana ka voakasika amin'ny fifanatrehana mivantana io moa ny mpianatra, ny mpiasa ary ireo mieritreritra ny mbola andalim-pahaizana. Nzaka Serandrenarsoa sy Stéphane Alphonse no ilaza amintsika misy kokoa mahakasika izay. Iteten'ny Madagasikara ny tompon'andraikitra sy ny mpampianatra eo anivon'ny CNTMAD. Hetsika vaovao nomena ny anarana hoe Discovery Days Tour, fotoana hifanatrehana mivantana amin'ny vahoaka. Tonga dia misy avy hatrany ny fisoratana anarana mivantana zany. Ireo tompon'andraikitra tonga dia mandray tanana avy hatrany ireo volona ny soratra anarana fanazavana ho an'ny izay mbola nahazo baka ihany koa zany hoe inavy ny lalam-piofanana maro be zany ato amin'ny CNTMAD. Ao ihany koa ireo efa niasa na ao ihany koa ireo efa nianatra tato amin'ny CNTMAD mbola te hiverina amin'ny alalan'izao teknôlôjia vaovao zao dia fotoana lehibe ihany koa zany ionana ahafahany zareo zany ny tonga dia misoratra anarana avy hatrany. Tafiditra ao anatin'ny université virtuelle publique sekoly ambaratonga ambony mampiasa ny teknôlôjia vaovao ny CNTMAD amin'izao fotoana izao. Na sekoly ambaratonga ambony miankina amin'ny fanjakana zany CNTMAD dia tsy maintsy manaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia maneran-tany antom-pisian'ny fanavaozana ny lafiny ara-pitantanana sy ara-pédagogique. Tsy azo ialana mihitsy ny fivoaran'ny fampianarana zany amin'ny alalan'ny plateforme numérique. Ny boky dia ilaina fa ny boky dia misy karazany roa, misy ny version numérique dia misy ny version papier. Ny mampalaza ny CNTMAD dia amin'ny alalan'ny boky kanefa mivelatra mihatsara bebe kokoa izy amin'ny alalan'ny version numérique manomboka izao. Efa manomboka ny Discovery Days Tour ho tsidihana avokoa ireo toerana 450 misy fobe-paritra ny CNTMAD ankoatr'ireo toerana efa andalam-panokafana. Ny 4 septambra 2024 vao hifarana ny fitetezam-paritra amin'ny alalan'ny Discovery Days Tour. Ankoatra izay vaovao manodidina ny fampianarana ambony izay dia manana vaovao mahakasika ny fanabeazana fototra ihany koa isika ao anatin'ny fanamaivanana ny fahasarana indray aman-dreny amin'ny fifidianana fitaovana isaky ny fidiran'ny mpianatra sy ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazam-pirenena dia nanampy toy ny fanaony isan-taona ny fikambanana Destiny, fikambanana izay mihay manokana ireo zaza sy vehivavy marefo izy ity. Ka mpianatra eo anivony ambaratonga fototra misa 10,000 no tsongaina avy amina EPP misa 3 manodidina ny komini Vato reto nahazo kitapo vaovao ireto fampitaovana ny arahana tamin'ny Masuivon'ny Chine moa izy ity. Tafiditra raha teo amin'ny fankalazana ny 10 taona ny irena ny fikambanana Destiny izao hetsika izao izay Tarindra Matoa Oby Randrianarsoa izay filombon'aitry ny fikambanana sady vadin'ny ben'ny tanàna amin'ny komina Ivato. Tsy hijanona eo ny hetsika fa toy amin'ny fizampahasalamana maimaim-poana izay ho tanterahana eny amin'ny panorama araka ny fanampanazavana. Fijoroan'ny association Destiny aloha 10 taona mazava ho azy association Destiny miezaka isan-taona manampy ny reny sahirana eto amin'ny komina ny Ivato sy ireo zaza sahirana. Ny fanaonay ohatra amin'izay isaky ny hoe manala CP dia mandeha scolaire ho an'ny mpianatra EPP fa ny amin'ny androany ity tena miaraka tanteraka satria akapo ny fampidirana mpianatra zao dia be da be ireo ray aman-dreny tena menimenina mitaraina eny fotony tonga aty amin'ny tarihan'ny sekoly aty amin'ny EPP dia niezaka izay androany hitondra fanampiana ho an'ireo zaza tena sahirana. Mariana moa fa tao ihany koa ny fiara-miasa ny association Destiny sy ny fiara-miasa sy ny mbavam-bahoaka ny Madagasikara honorable Johnny Rakotoarsoa. Izany amin'iny fa vaovao mahakasika ny filatsahana ny sitrapo ataon'ireo tanora malagasy izay maro be raha ny eto amintsika dia
iazo any Île-de-France, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Occitanie ary Nouvelle-Aquitaine ireo tanora malagasy mpilatsaka an-tsitrapo izy ireo izay nahafeny fepetrany amin'izay asa nataon'izay toy ny lafiny ara-panabeazana ohatra ny ara-tontolo iainana sy ny maro samiafaka. Mialohany haingan'ireto tanora malagasy reto ho an'ny La Frantsa dia nisy ny fanehoana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy sy ny fandraisana ny fahatongavan'ireo tanora malagasy efa navita iraka tany Frantsa izay nitanterahana teny Antsakaviry moa izay lanonana izay niarahana tamin'ireo mpiara-miombona antoka sy ireo ministera voakasika dia ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tahily Tolojanary sy Faniry Kelino ampahafantarintsika azy ireo. Tanora malagasy 10 mianadahy 20 ka hatramin'ny 15 taona no hiainga eto Madagasikara afaka herinandro iazo any La Frantsa hanao ny asa an-tsitrapo mandritra ny 7 ka hatramin'ny 12 volana. Je suis étudiante à Resaka pédagogie didactique, alors que là-bas je serai une éducatrice. Et d'éducatrice, des tena hoe mety aminazy zany miaraka amin'ny ankizy. Ty efa mampianatra amin'ny bébé CG lycée, dia any zany dia mianatra any dia fa système éducatif malagasy efa natao daholo aty. Etsy ankilany efa tafaverina eto an-tanindrazana ihany koa ireo tanora malagasy 7 mianadahy izay namitahiraka an-tsitrapo tany La Frantsa. Vonina ny zara sy nitondra ny anjara borikiny eto an-tanindrazana izy ireo. Ny zavatra azo zany mahakasika ny asa aloha voalohany indrindra dia fahaizana mandray andraikitra sy fanapa-kevitra bebe kokoa sy fatokisana tena amin'ny resaka an-tsehatra ny asa miaraka amin'ny vahiny sy ny mpiara-monina antoka rehetrarehetra tany. Raha amin'ny lafiny maha-olona indray no resahana dia manana fatokisana tena bebe kokoa sy manana finiavana kokoa hoe hanompo ny tanindrazana rehefa iverina aty. Ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra ireto tanora no efa nomena fiofanana ho amin'ny fiatrehany ny diany mankany La Frantsa izao amin'ny alalan'ny France Volontaire Madagasikara. Ho an'ilay tanora manokana aloha misy zavatra lehibe azony avy any fa ny le structure mandray partenaire ihany koa dia mandray ihany koa amin'ireo ankizy ireo ary amin'izay le fiarah-miasa izay dia niresahana teo tamin'ny discours ny tsirairay teo fa ny firenena roa tonta dia mahazo tombony amin'ny izay fifanakalozana tanora izay satria tanora gasy zao ireo manoloana antsika ireo fa ao anatin'izay rehetrarehetra dia misy volontaire frantsay koa tonga eto Madagasikara dia izay fifanakalozana izay anisan'ny zava-dehibe ary anisan'ny mampiaina ny fiarah-miasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Mitsinjara amina sokajin'asa maromaro ireto tanora mpilatsaka an-tsitrapo ireto. Anisan'ny voakasikin'izany ny lafiny ara-kolotsaina izay eo ambany fiakian'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny fitaliavana misahana ny fampiroboroboana ny firotsahana an-tsitrapo sy ny asa sosialy. Structurena kokoa ou organisena kokoa zany izay rehetrarehetra izay ahafahantsika mahita impact au niveau national satria firotsahana an-tsitrapo dia hita fa hoe marika anankiray fitiavan-tanindrazana ary izay aloha zavatra voalohany indrindra tokony hoe latsapaka ao an-tsainy malagasy rehetrarehetra hoe afaka mirotsaka tsitrapo dia manao asa fa ny olona tsirairay raha ohatra mirotsaka tsitrapo manao asa na dia kely arany dia betsaka ny fiovana ary hita fa mandroso ny firenena dia izahay zany tena convaincu mihitsy hoe resy lahatra tanteraka izay hoe ny fanaovana asa sosialy sy ny firotsahana ny sitrapo afaka mampandroso ary ireo tanora izay tena mazoto ao anatin'izany dia tena hoe félicitenay sy hoezana ho angonina mijerena hoe firy nisan'izy ireo hizavy izy ireo motivena araka izay izy amin'ny alalan'ny hoe efa nompiasana teo zao misy éducation hoe mba valorisena amin'izay ny parcours-an'izy ireo mba homena certificat izy ireo mba hojerena hoe ohatrany hoe expérience professionnelle mikanta ao anaty CV mihitsy ny parcours izany anisan'ny éducation mbola maro ny zavatra hitranga mandritry ao anatin'ny foezaka sy ao anatin'ny lavitresaka. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Antsakaviro ireto tanora malagasy nirotsaka an-tsitrapo ireto ary ihany koa ny fandraisana ireo tanora malagasy nahavita ny iraky ny tany La Frantsa ireto. Mbola fiara-miasantsika amin'ny Frantsa ihany dia nisy fitsidihana andro nataon'ny filohan'ny voamera misahana ny raharambahiny eo anivon'ny antena miram-pirenena frantsaka
ny tanjona atao anatin'izany dia ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo sehatra tena ilain'ny vahoaka, teo ihany koa ny fijerena ny fizotro ireo asa vatsian'ny Frantsay vola, fionana tamin'ireo vondron'olona mpisehatra amin'ny raram-pirenena sy ny toe-karena ary ny mpitondra fanjakana ka iry Varavonarivo sy Anirina Rasoladjona no hitatra amintsika ny akon'izay. Fiara-miasa ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy no misy eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara, hoy ny filohan'ny vao mirandrarambahiny eo anivon'ny anteny meram-pirenena Frantsay, Bruno Fuchs, raha namintina ny fitsidihana nataony teto Madagasikara nandritra ny 3 andro ny tenany. Anisan'ireo mpiara-miombona antoka voalohany ara-tantara amin'ny Madagasikara i Frantsa, kanefa dia mivoatra hatrany ny fifandraisana eo amin'ny roatonta. Teo foana, mbola eo, ary ho eo foana ho an'ny vahoaka malagasy ary hanampy amin'ny fanavaozana. Manoloana ny fisokafan'ny Madagasikara amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena hafa dia nanambara ity député frantsay ity fa tsy tokony hisy ny olana rehefa samy manaja ny fitsipy-talao ny mpifaninana. Il faut que la France s'habitue à ça, il faut que la France modifie ses comportements, soit plus compétitive, soit plus efficace. Ny fananana mpiara-miasa maro samihafa dia mampisy ny fifaninanana. Tsy misy raha toy ny firenena afaka mamaly manontolo ny filan'ny firenena iray. Izany ary no manosika ny Frantsa hanamafy ny politikany ao amin'ny gogo, manosika ireo Frantsay hetsika sy hanovy ireo fomba taloha. Ny mety isin'ny olana dia ny mpifaninana mampiasa vaovao diso hanaratsiana ny hafa, mino aho fa na ny malagasy ary dia tsy hanak izany. Pas les mêmes règles du jeu et qui est là pour dénigrer, pour nandritra izao fitsidihana fanondronana ataony teto Madagasikara izao dia niona tamina vondron'olona maro ty filohan'ny vao mirandrarambahiny eo anivon'ny anteny meram-pirenena Frantsay ity. Anisan'izany dra solotenan'ny tanora, ONG, mpandraharaha, tompona orinasa malagasy Frantsay, mpanao politika, mpitondra fanjakana ary mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Noraisin'ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Michael Randrinirina ihany koa ny tenany. En ayant vu le président hier, pendant la refondation hier longuement, je trouve qu'il a toujours deux. Niona tamin'ny filohan'ny fanavaozana zahay, tsapako nandritra ny resadresaka natao fa hatramin'ny voalohany dia manana fahavonona hitondra valiny amin'ireo hetsika ara-tsosialy ny tenany. Rehefa miresaka izy dia miresaka momba ny jiro, ny rano, ny fahasalamana, ny fanamboaran-dalana, ny toe-karena sy ny fiainana andavanandro ny mponina. Tsy miresaka momba ny politika politisianina, tsy ohatran'ireo mpitondra any amin'ny firenena sasany, fa raha miresaka politika dia dinika politika hampandrosoana ny firenena. Mijanona amin'ny tanjona napetrany hatramin'ny voalohany izy dia ny hanatsarana ny fiainan'ny mponina sy ny hamaliana ny hetsika ara-tsosialy. C'est-à-dire les vraies interpellations des citoyens et sa relation elle est vraiment avec les citoyens. Ankoatra ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roatonta dia tanjona tamin'ity fitsidihan'ity ihany koa ny fijerena ireo tetika asa tanterahina eto Madagasikara izay vatsiany ny Frantsay vola. Inona avy ireo asa atao ary iza no mahazo tombotsoa? Amin'ny maha-parlementaire azy mantsy dia anisan'ireo mandany ny teti-bola alefa ampiasaina aty Madagasikara ny tenany. Fa efa miomakomanao imamy Filipina Razafin-Drasata sy Avitrinaina Rakotoarsoa hitondra ny toy ny fampalalam-baovao avy any amin'iny faritra Menabe iny ao anatin'ilay festival Jeux de Menabe Connexion ka mandra-pavonina azy ireo tanteraka dia resaka vetivety ny sehatra ny fanatanjahantena isika satria lany hitantana indray ny rafitra ZF na ny fikambanana ara-panatanjahantena natokana andreo mpiasa-panjakana ny filoha teo aloha Andrianarson Jean Emena i John Love ny fahafantarany maro azy tamin'ny sambato 27 no azony tamin'ireo mpifidy 320 tonga nandaty-sabato ka ikantona Stéphane Alphonse no hitatra izy amintsika. Tsy niova ny safidin'ireo mpifidy na dia teo aza ny famerenana ny fifidianana teo anivon'ny AGF na ny fikambanana ara-panatanjahantena natokana ho an'ireo mpiasa-panjakana. Mpifidy 27 tamin'ireo 320 tonga nandaty-sabato no nifidy ny Andrianarson Jean Aimé na i John Love filoha teo aloha ihany. Vato 330 kosa no azo ny Sambeso candidat nifaninana taminy. Ny fandreseko androany dia fandreseny mpiasa-panjakana mpanao sport izay sorana ny mpitondram-panjakana ny alalan'ny ministera an-tanora sy ny fanatanjahantena na dia teo raha nisan'ireny korontana kely ireny zay nisy savorovoroky ilatona nisan'ireny manana ray aman-dreny afaka mandamina zany ho anahy dia miasa mpiasa-panjakana irahina satria ny sport dia
anisany mampiray ny kasam-panjakana ary isorana reo mifidy isorana koa reo tsy mifidy sary vaovao metsika natsarana sport mpiasam-panjakana eto Madagasikara zay no azoko ambara. Teo ambany fanaramaso ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministera ny asa sy ny fampanananasa moa ity fifidianana ity. Tsy misy kosa ny fiovana amin'ny fandaram-potoana amin'ny fifanana nasionaly ny AZF izay ho totosaina any Manakara izay anomboka ny alady 17 ny volana aogositra ho avy izao ary farana amin'ny 15 ny volana septambra. Iresaka makasika ny fampandrosoana ny amin'ny faritra Sofia iny isika tsy maintsy aloava ny fandriampahalemana ny sy fiarahamonina mirindra ny asa fampandrosoana atao any an-toerana raha ny vaovao nangony ny mpanao gazety ny televiziona malagasy Ambinitsoa Andriamaservelo anisan'izany ohatra ny fampandrosoana ny velotena ny tantsaha ka atao Port Berger mandritry ny 3 andro ny akoramben'ny tantsaha izy ity izay dingana iray natao hamahana ny olona amin'ny alalan'ny dindinika miaraka amin'ny tantsaha sy ny mpanapa-kevitra Ambinitsoa Andriamaservelo sy Ibrahim Solitena televiziona malagasy ny Port Berger no mampita amintsika ny akon'izay. Avokavoko ny toekareny Madagasikara ny faritra Sofia ananany ny harenan-kibony tany ny andranomasina indrindra ny vokatry ny fambolena dia ny fihinana, fanodina, fanondrana ary ny vokatry ny fiompina. Hita nefa fa mbola ambany ny farimpiana ny tantsaha. Raha tsara ny velon-tenan'izy ireo dia handroso ny faritra ary handroso ny Madagasikara. Mitondra ny anjara borikiny amin'ny famahana olana ny fitalia avamparitra ny fambolena Sofia. Manao zao koramben'ny tantsaha zao eto Port Berger. Anaovana fivoriana dinidinika amin'ny tantsaha sy tompona ndraikitra manandrify. Ny fampandrosoana araka ny lazaiko teo dia mifantoka tanteraka amin'ny fagnetsehana ny fampandrosoana ny tantsaha. Eto Port Berger no santarana azy iresaka miaraka amin'ny tantsaha. Ny tantsaha, ny mpividy entana, ny mpampindram-bola, ny mpanosika amin'ny resaka teknika, ny mpanosika amin'ny resaka fitaovana, ireo zany no navory na tratro amin'izao korambe ny tantsaha. Zay ny atao hoe korambe. Mikoragna, mifandiniky ny mahatsara ny velon-tegna ny tantsaha. Ary amin'izany dia misy fehenkevitra aboaka. Atao agnaraketiky agnatin'ny boky zany. Ino aby ny olagna amin'ireo tantsaha reo tsy efa anjareo magnatsara ny velon-tegna. Dia aiza ny vahaolagna tokony hitadiavina amin'izany. Ireo olagna reo dia mazava be tsy maintsy misy tompony andraikitry spesialy na manokana hamahan'ireo olagna reo. Ka ny lehibe ny faritra ny tompony andraikitry voalohany amin'izany fampandrosoana ny faritra Sofia izany. Voromaro ireo orinasa sy fikambanana ny tetika asa manao tantsoroka amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra indrindra ny rafitra ara-panjakana tarihin'ny fitalevam-paritry ny fambolena Sofia izay tompo-kevitra sy mpanatanteraka izao koramben'ny tantsaha izao miaraka amin'ny mpiara-monantoka. Raha iny moa natao eto ataontsika atao Port Berger le izy satria Port Berger ato zany misomboky raha voakorana resaka regny voamaigny isan-karazany regny atsika dia eo ny resaka blakaizy, eo ny vokatra jiaby mipiakava amin'regny paibor igny. Tsy fipetraky amin'izany koa ny resaka tsakotsako. Zay isan'ny mampalaza ihany koa ny district'ny Port Berger ary faty iray manontolo. Mampikody ihany koa, mampikody somboky faharoa na resaka vary ihany koa no resany. Ka anatin'izay 3 andro zay, hanaovantsika zay koragna zay, handinihantsika, hikoragnantsika, ny raha mahakasika atsika, ny velon-tegnantsika, iny mankararantsika, ary iny ny vahaolana zay hietiretintsika, ary eo ihany koa ny tompona ndraiky jiaby. Tamin'ny lanonam-panokafana nisy ny fizarana fitaovana sy zanak'akoho. Faraky nefa nambarantsika teo dia hiditra mivantana noho ny fanolorana ny fampalanam-baovao mivantana avy any Morondava ny mpanao gazety mamy Filipina Razafindrasata sy avitry ny aina Rakotoarisoa amin'izao fotoan'izao ao anatin'ilay hetsika festival Jeux de Menabe Connexion maresaka ny any amin'ny renivohitra ny faritra Menabeka ho ampidirintsika avy hatrany izy ireo raha toka vonina ianareo mamy Filipina Razafindrasata avitry ny aina Rakotoarisoa atao anatin'ny andro fahatelo amin'izay hetsika izay dia ambarao ny zava-misy any an-toerana ary.
akory le antsarakotomanana misaotra anao mampandroso anay mianadandray ao anatin'ny fampalalam-bavao amin'izao ariva izao. Rabanao mampilipina razavondrasata akory le antsarakotomanana any anosy any. Vao rono voangona tamin'ity androany ity avitra ny anarakoto arsoa voalohany amin'izay no resahantsika ny makasika an'ireo mpizahan-tany izay tonga maro be amin'izao fotoana izao aty amin'ity renivohiparitry Menabe ity aty Morondava maro be izy ireo satria raha ny antotanisa voangontsika amin'ity androany ity fotsiny izao dia lasa nitombo ny ataontsika hoe fréquence de vol raha ho any aty amin'ity faritra Morondava ity. Na izany ara fito amby sivifolo sy eninjato kilometatra no manasaraka na Antananarivo renivohitra sy ny renivohitry ny faritra Morondava maromaro ihany koa ny tolotra men'ireo mpitatitra amin'izao fotoana izao. Ndao ny raha antsika izay fanadadiny izay ety amin'ny seranam-piaramanidina no misy anay sy fanirandriamanana amin'izao folafolankandro izao anatiny vanim-potoana ny fialatsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao ko maro ireo mpandeha maro ireo teratany vahiny na ireo teratany malagasy ihany koa arany izay tonga manao fialatsasatra ny aty Morondava raha araka ny vaovao nangononay teto anivon'ny seranam-piaramanidina ny Morondava dia ny tombo avy roa eny ny mpialasasatra tonga eto Morondava renivohitry ny faritra Menabe tamin'ity fotoam-pialasasatra taona 2024 ity ny tombo ny mpandeha fiaramanidina ny tombo arak'izany ilay atsotsika amin'ny fiteny vahiny hoe fréquence de vol na ny isan'ny sidina izay tonga eto isan'andro sidina 10 ao anatin'ny filotoandro no mikadona eto amin'ny seranam-piaramanidiny Morondava ao anatin'ny herinandro io ny tombo zany araka ny lazaiko teo ny fréquence de vol ny tombo ihany koa ny olona tonga eto mitsidika an'ity faritra Menabe izay tena mahafinaritra ity arak'izao fanadihadiana ny arahanay tamin'ity teratany vahiny ity izay manazava ny antokantony natonga azy ireo nisafidiny aty Morondava. Ndaonge salama madama, tena nafinaritra anay mihitsy ny taty Morondava miavaka na amin'ny ranomasina ny fisian'ireo zava-mananaina maro samihafa tena nitsarika be anay taty dia alohanay mivady tena hoe nakaty mihitsy ny aloha amarana ny voyage kelinay mivady zahay io dia aty Morondava no nisafidianay manokana. Tao anatin'izay iray volana izay araka ny fanadihadiana nataonay tety ihany tety anivon'ny seranam-piaramanidina dia mahatratra anarivony ireo olona izay tonga taty Morondava tao anatiny izay ray volana izay ray volana natokana ho fotoam-pialatsasatra manokana raha antsika eto Madagasikara. Tao anatin'izay ihany koa dia tsikaritry ny tompony andraikitra tety fa ireo teratany vahiny indrindra ireo teratany sinoa, rusiana sy japonais no maro anisa tonga mitsidika ny ety. Tsy voatery ny rehetra nefa no manana fahefa mividy amin'izay hoe andeha aty Morondava nefa tsy maintsy isidina fa afaka azo atao ihany koa ny hoe makaty Morondava mitondra fiara na mandeha ihany koa amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny na ireo atsotsika hoe taxi brosy moa zany mazava ho azy zay ny tety amin'ny seranam-piaramanidina fa maro ihany koa nefa ireo mpandeha taxi brosy miazo an'ity Morondava ity sady tsy tokony ho sakana ihany koa raha hoe 10 kilometatra no ratsiratsy aty makaty nefany tsy tokony ho sakana izay raha hoe te ahita toerana mahafinaritra toany aty Morondava raha zay ny tety antonga jerevantsika indray sady antanitsika kely adiaditsika kely ireo coopérative hoe manahoana sy manahoana indray ny teo anivon'ny fitaterana an-tanety ndonge amin'izao tokoa anaty fotoanan'ny vacances mihitsy sika amin'izao tena nahitana fitomboana avy roa eny avy telo eny amin'izao fotoana izao satria ny zay hoe poids manokana zao tia Morondava matava voaka automobile eo amin'ny 7 valo isanandro izahay dia ao anatin'izay tokoa moa misy ary fotoana vakansa tahaka izao dia izahanay tsy atao dona miverina foana ny automobile fa ataonay matondra alina dia reveo izy mandeha mba hiarovana ny loza eny an-dalana eny. Raha taloha zany nareo nampiasa automobile valo ohatra dia lasa hoe tafakatra firy zao? Taloha zay raha nampiasa automobile anankiefatra zay taloha nampiasa automobile efatra 5 zao zay lasa mampiasa automobile eo amin'ny valo eo isanandro amin'izao fotoanany vacances izao. Dia firy indray ny isan'ny départ nareo isanandro eto?
dia parany soatrance plus morondava zao a misy hoe anankitelo a amin'ny roa maraina dia amin'ny 12 taona ary mamarana azy amin'ny nora riva feno foana amin'ny plasy atseto aloha zao ny anay a feno foana amin'ny plasy zany hoe parazary nga manahitana plasy a le olona desiste tapaka na misy zavatra tsy mahafahany tapaka no tsy hafeno an'le plasy ka na dia zany ary a feno foana atsaby zao ny reo ataontsika hoe trano fandraisam-bahiny tamin'ity andray mitoraka ity avitra ny anaraka torto ankoatra ny fitaterana moa dia zava-dehibe miantoka ny fandrindrana izay hoe fitsidihana faritra izay ny resaka hoe fandraisana vahiny ho an'ny renivohitra faritra mena be dia mahafeno fepetra avokoa ireo toeram-pandraisam-bahiny dia ho atao anatin'ity fanadihadiana ity no anarahantsika ny andindiny makasika izay fantany napetraka trany rehefa miala sasara hoe aiza ny toerana hipetrahana eto Morondava ity amin'izao fotoana izao maromaro no toerana fandraisam-bahiny toerana maro samihafa no vatsika fanadihadiana anisany novoatsika ny fanadihadiana mahakasika izay hoe toerana hipetrahana izay ity toerana anankiray mandray mpizahan-tany avy eto toerana na avy any ampitan-dranomasina ihany koa miarabanao inona ny tena manintona ny olona ary mampiavaka anareo trano fandraisana vahiny ity mampiavaka anay moa zany dia le resaka fahanginana resaka zany le toerana fandraisam-bahiny eto dia satria moko tenin'le olona hoe saroana hotely anginirena izy ndraiky tsotsotra fa confort mananao kosa nefa ny sarany ho an'izay hoe fandraisana izay zaka ambesiny maro ve olona manahona avy no tena tonga ato aminareo izy ndraiky zany natao azoazo raisina ka Vesubitra Morondava ina ny azo ataonao an'izay azafady mba hanontany anao hoe inavy ny tolotra mena reto amin'ity hotely kitana tely ity manao ina koa sandan'ny tolotra izay menareo hôtel Vesubitra dia hôtel kintana tely eto Morondava manana karazana chambre be dia be izahay typana chambre manana chambre tsotra izahay standard chambre twin manana appartement manana suite manana villa ihany koa akoatran'ny hôtel Vesubitra eto Anosikely dia manana annexe ihany koa zay any tsy mahavaho be ary afaka mandray ny karazana olona rehetrarehetra izahay ny tena mpandeha ato aminay aloha zany dia olona anavy any ivelany manam-pahefana tonga ato aminay avokoa mitsidika sy miséjourné ato aminay mandritra n'izao fialan-tsasatra n'izao moa dia tena feno tanteraka ny hôtel Vesubitra raha eto amin'ny hôtel Vesubitra Anosikely dia manomboka amin'ny 218 000 ariary ny chambre anay standard raha ny amin'ny hôtel ny annexe indray ny tsy mahavaho be dia manomboka amin'ny 150 000 ariary raha izay ny momba n'ity hôtely kitana tely ity hitady sy jery anao fanadihadiana any amin'ny toerana hafa indray isika na hôtely zany andendray ary ataontsika ny fanadihadiana hoe manahoana indray ny fandraisana ho an'ny mpizahan-tany na vita toerana izany na avy any ampitan-dranomasina ndao ary fomba fanao iray miavaka ny Airbnb raha zavana tsotsotra dia hoe tranon'olona iray ampanofaina efa fatao any ampitan-dranomasina any eto Morondava ahitana izay Airbnb izay koa manahoana ary hoe antany antsika hoe inona ny tena mampiavaka anareo mandray olona eto Morondava nefa trano hipetrahana ihany koa salama ny mampiavaka anay ato amin'ny guide Nofbe zany dia hoe zahay zany mipetraka ato sady manofa trano ary atao amin'ny famille aby aby koa moa izy ity fa tsy hoe zay vazavaza client afaka manenty rajo ho any izay tsy manahirana ve no hoe fanalana entana rehefa misy anofa trano hijanona ilailay koa ato aminareo tsy dia manahirana ka ina zany tena mampasarika ny olona hoe ho ato aminareo ato aminay zany dia miavaka amin'ny hôtely akamozan'ny hôtely zany amin'ny hoe vidiny sady matériel sady aminay zany ankamaroazany zavatra traditionnel zany no ampiasan'olo ato
besanay aby zany avoa avaly ny fanontaniana napetratsika teny am-piandohanina ho an'ny tsirainy misafidy ho an'ireo toerana mety aminy na ivahiny izany na ihany koa ho an'ireo avy any ampitan-dranomasina ihany ka ny tanàna Morondava. Izay no vaovao angonay taty amin'ity faritra Menabe ity ho amin'ny androany Antsarakotomanana vaovao ny raha nisala tamin'ny ekipan'ny televizionna malagasy aty Morondava sy ny ekipan'ny televizionna malagasy avy ao Antananarivo mbola iverina eto izay rehefa avy eo aorian'ny vaovao an-tsary anohy indray ny fampitana mivantana ny zava-misy aty Morondava aty amin'izao fotoana izao mametraka ny veloma vetivety fotsiny izay antsa averinay aminao ihany koa ny fanolozana fampahalalam-baovao. Angasitrahany ianareo amin'ny Filipina raha zafindrasata avitry ny aina Rakotoarisoa nanohy ny fampitana mivantana ny fampahalalam-baovao ny maresaka misongadina ny Morondava ny faritra Menabe iny indrindra tamin'ity andro fahatelo anatin'izay festival Jeux de Menabe connexion ity araka nambara teo dia mbola iverina eo izy ireo hitantara mivantana amintsika ny fizotry ny lanonana amin'izao alina izao any toerana fa ny fampahalalam-baovao antsika aloha faranantsika hatreo satria efa nioatra ora iray maherina na raha vaovao izay ka dia mametraka ny mandra-piona amin'ny rampitso amin'ny fito raha sasandray tompoko lasy tompoko vavy mandra-pionary.